Makafalina ny rabananao tokantrano amin'ity fahenina ny volana jiona sy 2024 manaraka televiziona malagasy atao anatin'ny metotetry ny andro mikasika ny mandrafitra ny metotetry ny androntsika somary ny analefaka ny alizay raha atao anatin'ny telo andro avy zany hoe somary maina amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy afa-tsy amin'iny faritra sasasasany amin'iny ilana tsinanany nosy iny tsara mariana kofa amin'ny ilana tsinana manontolo iny dia somary maherihery ny ranomasina tokony tandrina arak'izany izay mpampiasan'izay ranomasina rehetrarehetra izay raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapitso maraina ary dia amin'iny faritra sava diana iny no ahitana orana malefaka torak'izany ihany koa ny faritra atsinanana andrahoana ny andro raha ho an'ny ilany atsinanany faritra afovoantany somary sy andianjavona ny vomaraina amin'iny faritra atsimo sy amin'iny menabe iny maina kosa any amin'ny faritra sisa ny tolakandro dia mbola mitoetra zay orana malefaka zay raha ho an'ny faritra sava sy diana mahazo ny maro antsetra somary andrahoana kosa ny andro somary arahaneriky indraindray raha ho an'iny faritra nalanjorofo sy ny faritra atsinanana iny homaina tanteraka ka hatramin'ny mibalika masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana voavinavina ambany indrindra dia 12 degré celsius manodidina 12 ka hatramin'ny 14 ho an'ny faritra ampovoantany ary 9 ka hatramin'ny 12 kosa any amin'ny morotsiraka rehetrarehetra telo amby telopolo ny maripana ambony indrindra any mahajanga sy antsohy natanan'izany dia maheva tanàna manodidina ny 12 ka hatramin'ny 14 aty amin'ny faritra ampovoantany raha toka 20 ka hatramin'ny 13 any amin'ny morotsiraka raha nikasahoany amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'ny Madagasikara ary ianao dia any Bangkok sy Nairobi no ahitana oratandrifin-drahona zay arahankotroka ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny Milan raha toka ibalika tanteraka izay masoandro zay ho an'ny Johannesburg sy Paris kasika ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara indray dia i Maurice sy Seychelles ary La Réunion ahitana oratandrifin-drahona izay mety arahankotroka ibalika tanteraka ny masoandro raha ho an'ny Comore dia izay indray no masaka azona totranao tamin'ity anio fa manasana ho hatrany ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko